Christmas mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission Zuma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 4 ariva ny anime artiste tongava maro tsy misy vidim-pidirana. Zay arena tonga lafatra afahanao misitraka ny karazam-pahatsarana amin'ny otro no zay fahatakarina nananao mazanak'Andriamanitra anao. Fantaro fa Jesosy dia laza fa amin'ny alalanao rehefa tonga any amin'ny raha izy dia anohy ny programany amin'ny asa lehibe zay mbola tsy nisy toy izany. Ozy izy zay mino ahy ny asa toko no ataony kio ary anao asa lehibe no zany azy izy no zay efa hitanao nataony Jesosy satria zaho izy makany amiray raha mitoetra amin'ny azo andany lanitra ianao sy ny saison manokana na nyvanim-potoana tian'Andriamanitra sehono amin'izao ny faran'izao dia mila mampitoetra ianao ara-pahatakarana ny fanomanantena sy foany fanahy ny amin'izany dingam-panehoana miavaka zany zay tian'Andriamanitra hotohizana amin'ny alalanao eto ambony tany. Mihaino tsara ve nareo? Misy no karazam-borona tsy afa manidina raha tsy amin'ny avy voafety. Raha mandinitra isika ohatra misy ny atao hoe vorontsiloza. Vorontsiloza dia be elatra fa tsy afa manidina loatra satria ny vesatry ny vatany dia tsy hamela azy ianao an'izany. Nona tsy misy aina vorontsiloza e? Betsaka ny kristianina vorontsiloza voagety zany fiahiny fiainana dia tsy afaka miakatra sy miainga akory ho any amin'ilay programa tian'Andriamanitra tongavana satria misy sakana ao amin'ny tontolo fisaitsainany. Raha zay manao fampitana tsotsoritsika ny amin'ny vorona anankiroa zay fiotrika ao tanàna ohatra ganagana sy ny akoho dia jerenao ihany koa ny vorona kely ohatranao reo karazam-pody a sy karazana tsy fantatro ny karazam-borona kely zay hitanao manidina eny amin'ny abakabaka. Dia hitanao hoe misy mahasamy hafa azy reo vorona kely reo a sy reo vorona ganagana sy ny akoho reo. Ny ganagana mety manidina ambonimbony kokoa ihany sy elaela kokoa noho ny akoho zao tsy mahazona ny vatany izy a tahaka ny fahaizan'ny fody mihazona ny vatany. Fody mahazona ny vatany tsara fa ny ganagana rehefa elany ela tsy maintsy midina izy fa tsy zakany reraka ny elany satria mavesatra ny tenany nefa mavita manidina ihany izy. Toro tsara ny tanan'izay. Ny karazana biby anankiray indray atao hoe fody rehefa manidina izy dia somary manome fahafanganam-pandeha kokoa. Mety mahafinaritra ny mijery azy any am-panidinana fa saingy tsy afaka manidina ambony noho ny feta zay tokony ho afahany any izy a mihoatra raha oharina sy ampitaina ny voromahery. Marina ny voromahery a dia vorona anankiray afaka ny tonga any amin'ny avo ambony mihoatra noho ny vorona rehetra. Ary rehefa tonga any amin'ny avo ambony io atao hoe voromahery io dia tadikio a mavita mitazona ny tenany eny izy na tsy mikoropa koatra ny fody azy fa tsotra ny fody sy ny elany a dia mitsahatra ny vatany ray manontolo. Zany ny vorona atao hoe voromahery io. Izy tsy efa mikoropa koatra ny fody zany fody ohatr' zany ny elany fa ny voromahery manao indroatra zay fotsiny izy dia mitsahatra dia efa lasa any amin'ny tsy takatry ny sainao sy hitany masonao a tonga any faran'izay ambony indrindra izy da samy vorona. Hitanareo ohatr' zany mihitsy ara-panoharana ny tian'Andriamanitra ho tenenina amindao. Ny fikoropahana ohatra ny fody ao am-padiny enina ny teny dia mahatonga ny sainao hiasa mafy sy andinika ara-nofo a amerina n'ilay fahamarina ny tontolo fisaintsainanao miteraka ady hevitra ao anatinao dia lasa blocage tsy afarao mandroso. Zao fotsiny avelanao hoentin'ny teny amin'ny alalan'ny fanamasina. Rehefa hoentin'ny teny amin'ny alalan'ny fanamasina ianao dia mampiditra programa mpitsarana ao anatinao Andriamanitra ary mitondranao any amin'ny karazana avo na teny a ambonimbony kokoa noho ny teny zay voarahin'ny hafa. Eny eo nana izy e misy ny kalitaona fanambarana
Zay mametraka anao any amin'ny toerana ambony manova vision anao tsy tovy amin'ny olombelona normal intsony ary tsy possible mandrakizay zany. Atsagatsara hoe tana zay mahery. Misy olona ato anaty baiboly tena mahazaka ny tenin'Andriamanitra mivantana sy ampanaovin'Andriamanitra zavatra tsy takaty ny saina. Misy zany ato anaty baiboly. Ary rehefa mandinika amin'ny baiboly dia mijery an'ilay izy lalina androany tontolo ny andro nanomboka hatramin'ny maraina ny vavaka mandehandeha ao an-trano mangataka ny fahendren'Andriamanitra dia nanomboka ny teny tamiko Andriamanitra hoe zao le secret atonga an'ilay izy tena secret sy atonga anao succès. Amen. Ohatr'izao le izy hitanareo tsika kristianina ra-panahy dia mitovy amin'ireo karazam-borona manidin'ireo. Andriamanitra tena mametraka antsika amina vision avo leta be satria matoko ny zavatra efa nataony ao anatinao izy. Tiany ianao manidina avo sy ambony fa mivesatra miazona anao rabata oatra giana dia mifampianarana sy fitaizana le lesona taloha teraka fiarovana mafy ao anatin'ny sainao tsy hivelatra ra-panahy ifanaraka programan'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny sekoly sy ny tena manorotana an'izany ao anatinao mba nanao fahatsapana ny fidiran'ireo fahamarinan'ireo fanekem-pahamarinana mandresy lahatra ao anatinao anamaivana mombanao ray manontolo sy ny sidina tian'Andriamanitra hitondrananao vaovao. Amen. Zavatra mitrangany manomboka amin'ity volana ity hoentin'Andriamanitra any amin'ny sidina avo anenao ary za tena tehiteny hoe aza vela isy ninona iazonanao amin'izay mety tontolo pahatakarana ny anaranao na zavatra fantatrao mangedranao votsoro ny sainao aza mieritreritra hoe misy miazona ianao fa velao Andriamanitra hitondranao. Amen. Halleluja. Betsaka amin'ny kristianina ny teanidina ambony fa tsy afaka satria tsy mahay mampitombo ny fiainam-panahiny any amin'ilay avo tian'Andriamanitra izay olona. Rehefa tonga ny korotana, rehefa tonga ny olana, rehefa tonga ny sakana dia mora ketraka, mora voazomozo ny feo sy ny tabataba ny zentilisa. Zao tontolo zao ne manao izay fomba sy moyen rehetra tsy ahafahanao tena mivoatra zany, tsy ahafahanao tena miaina tsara ra-panahy. Betsaka ny karazan-javatra tiany devoly atao ifehezana ny sainao sy tontolo romanao ray manontolo tsy hanana io fandisokery ara-panahy takian'Andriamanitra io. Tsika ne tsy manao spectacle fa tsika manao miracle. Tetero tompo fa ireo zay mampandroso ny fanahinao dia mila fantarinao tsara hoe inona avokoa reo fitaovan'ireo. Voalohany ny tenin'Andriamanitra izay mitondra fanambarana ao anatinao. Ny famelana mombanao ray manontolo eo ambany fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra tsy misy fiampetsy. Halleluja. Rehefa manaiky ianao ny tarian'Andriamanitra dia manomboka renao fandisokery ao anatinao sy ny fitsaranao amin'ny fatokinao izay teny lazain'Andriamanitra taminao. Dia lasa hoentin'Andriamanitra no miakatra any amin'ny avo ambonimbony kokoa satria manana ny fahafanganana rehetra ilaina ianao hiakarana andeha ambony korotana sy ny fanoherana maro samihafa misy eto ambonin'ny tany sy nataon'Andriamanitra aseho ho mpanapaka ny reny amin'ny fomba miavaka. Tsarovy fa rehefa mandroso ianao ra-panahy, rehefa mandroso ankery ianao takola zay Isaia mpaminany io dia izay zavatra dia mametraka anao any amin'ny toeram-panapana sy toeram-pahefana ambony amin'ny fiainana sy ny zava-misy rehetra eto ambonin'ny tany. Inona ny zavatra tia mitompo tenenina eto? Ahoana ny ahafahantsika mandroso ra-panahy? Midinga mihery misy ianao ara-pahasoavana no amaritra ny ahavo hitondran'Andriamanitra anao amin'ny voninahitra. Midingana isy ianao ara-pandrosoana dia misy ifandraisany amin'ny dingana misy ianao ara-pahalalana. Izy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ohatry ahoana ny fomba ifandraisanao aminy? Tena akaiky ny fonao tokoa ve? Sa ianao le mpanao programam-bavaka? Vakatra fotsiny ianao ohatry hoe tia mihery fotsiny ao anatinao. Rehefa sena problème tsy takohy zay tena tsy teraka ao anatinao akory ny fahakingana mametraka azy, mametraka ny olana ho opportunité na fahafahana misokatra halalanao azy amin'ny dingana manaraka. Anao le fomba fijery eny hoe ohatra raha misy marary ao an-trano
Mifantany napetraka voalohany aiza fanafody tsy tenin'Andriamanitra zany lalam-pamehanao anatinao fa fanafody ny velonao. Hitanao la réaction zany. Ny réactionnao zany hoe mila mametraka no sarobidy kokoa lanjan-teny mihoatra no zavatra rehetra. Zay ny anam-porofona fa manam-pifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra ianao raha tsy zany fihetsiketsika. Krismasy mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission Zoma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina. Manomboka amin'ny 4:00 ny anime artiste. Tongava maro tsy misy vidim-pidirana. Krismasy mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission Zoma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina. Manomboka amin'ny 4:00 ny anime artiste. Tongava maro tsy misy vidim-pidirana.